Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny ilay podcast. Miarahaba ny zavatsory izay vahintsika androany dia miarahaba ny Marina ihany koa. Faly miarahaba ny mpanaraka rehetra mankasitraka anao zavatsory amin'ny fandraisana anjara dia miarahaba ny sambatra ihany koa. Manao daholo tompoko, manao ny sambatra, manao ny Marina, misaotra ny mpikarakara ny antso anay avy ety hiresaka eto amin'ity podcast amin'izao ity. Zavatsory moa ny anarako araka ny voalaza teo. Androany tsika hiresaka momba ny fifehezan-tena sy ny fahaleovan-tena na hoe fahavitana-tena. Misy mahasamihafa azy kely moa ilay izany fa ho hazavaina nao resantsika amin'ny andalana eto ihany ilay izy. Raha amin'ny teny frantsay zany no hamadihana azy dia hoe autonomie na autonomie sy discipline. Misy nuance kely koa mantsy ao amin'ilay hoe autonomie sy indépendance. Izany mbola mila ho resantsika ihany koa rehefa avy eo. Ireo zavatra ireo moa zany dia zavatra tena manan-danja tokoa mba ahafahana manatratra ny tanjona izay napetraka teo amin'ny fiainana. Dia izay no antony nisafidiananay ireo lohahevitra ireo. Tombokontsika avy hatrany angamba izany ny famelabelaran-kevitra dia mitodika aminao zavatsory raha tamin'izay efa niainanao sy mbola iainanao manahoana ny izay hoe fifehezan-tena, discipline na hoe fizaka-tena na fahavitana-tena izay. Ho ananga moa aloha ny raha ny traika efa niainako hatramin'izay nakaty Alemana tamin'izaho 5 taona no tonga taty Alemana. Fahitako azy aloha tsy misy ny fahazakantena sy ny fahaleovan-tena raha tsy misy aloha ny fifehezan-tena. Izay aloha ny dia antanan-tohatra voalohany. Tsy maintsy ary tsy maintsy mafy tena ianao. Rehefa mafy tena irery ianao dia afaka mahatratra ny fahitako azy mahatratra tanjona. Hoe tsy maintsy misy ilay discipline, misy ilay fifehezan-tena dia afaka manohana amin'ny tanjona tadiavinao ianao. Dia rehefa tonga amin'ilay tanjona ianao izay vao manomboka mety haleo-tena ianao na mety mizaka-tena ianao rehefa amin'izay fotoana izay fa tsy vitan'ny vava fotsiny ilay izy hoe izaho zao lasa miala tao amin'ny dadasineny dia lasa tia-andafy dia izaho irery ny aty dia efa mahaleo-tena izay na mazaka-tena tsy izay mihitsy ilay izy aloha fa mila mifehy-tena aloha voalohany indrindra. Izay aloha fijeriko azy tamin'ny zavatra traika efa niainako. Marina mihitsy izay satria sahatsevina koa moa izany fa izaho koa nianatra taty Alemana dia taty Alemana tena nahita an'izay autonomie izay mihitsy satria ny université allemande manome an'izay autonomie izay mihitsy ho an'ny mpianatra. Misafidy ny programa tianao ianarana ianao mandritra ny semestre anankiray. Ianao ihany izany no manome ny tenanao ianao ka raha vao tsy manana izay discipline izay mihitsy ianao dia sahirana ianao vao havita ny fianarana satria na zao ny olako tamin'izany fotoana izany araka ny teny zavatsory teo hoe zatra ilay tany Madagasikara tao amin'ny ray aman-dreny tsy mbola nahazo an'izay fahaleovan-tena izay, tsy nomena an'izay fahaleovan-tena izay ka rehefa tonga taty dia sarotra be aminahy ilay izy ilay nanana an'izay fizaka-tena izay ilay autonomie satria tsy zatra an'izany mihitsy dia sahirana be aho zany tamin'ny fianarana dia lasa nanahirana ahy satria lasa tsy haiko mihitsy hoe tokony hianatra ve izaho zao, tokony hirevy ve izaho zao sa inona no tokony ataoko amin'izao fotoana izao tsy fantatro. Tsy mipetraka zany, tsy nisy discipline zany ianao tamin'izay. Tena tsy nanana discipline mihitsy satria voazatra an'ilay tsovaly tapako fe avy any Madagasikara. Tsy dia mahazo liberté amin'izay aho zao ataoko amin'izay izay tiako atao dia variana lasa variana manao zavatra hafa tsy fianarana. Izay mihitsy. Izay ilay ngeza be amin'izay voateny sambatra teo mihitsy izay ilay fahafahana izay no existe, izay no misy rehefa miala avy any Madagasikara. Liberté fa tsy fahaleovan-tena sy fizaka-tena fa manana liberté fotsiny ianao dia rehefa tsy misy discipline ianao tsy misy fifehezan-tena dia sahirana be ny anao mantsy. Izay ny hitako hoe anisan'ny anankiray avantage kely fotsiny angamba par rapport amin'ny sambatra mantsy raha mifazoko ny fahatadiavako azy tsy nandalo université any Madagasikara mihitsy fa tonga dia taty niala avy hatramin'ny dadasineny dia tonga dia vita baka dia lasa taty. Izaho mbola nanao teny Ankatso dia teny koa hoe raha efa mpianatra teny Ankatso efa taona teny Ankatso eny ianao dia manomboka nanana kely migoka kely an'ilay fahafahana fa kely dia kely izy mbola rehefa mody hariva moa tsy maintsy mody eo an-dadasineny any fa mba misy vola kely ianao dia misy afaka manana toute la journée ianao izay cours anankiray adondroana enjehanao amin'ny valo dia ny après-midi ianao afaka tsy nisy ninona intsony dia efa nanomboka nanao efa ny tena izany nanao ny adalako
tsy fifehezan-tena. Tsy nahay nifehy-tena dia efa dobla mihitsy moa ny fety compte. Tsy maintsy nisy an'izay. Zay vao tonga saina hoe raha tsy mifehy-tena eto dia tsisy vity dia tsisy neniny dia eto tourneront eto Madagasikara tsy maintsy mifehy-tena dia tonga saina tamin'izay fotoana izay. Dia noho ny tonga taty moa zany dia misy le liberté, tombo be le liberté, tsy voatery mody ao amin'ny dadasin'ny intsony amin'izay fa ianao rery amin'izay fa nefa izay amin'izay tonga dia mitaky an'ilay andraikitra ary ambadika hoe iza ny hamelona anao, iza ny hamelona sakafo hariva sy ny sakafo maraina sy ny sakafo atoandro, raha tsy mifehy-tena, iza ny mita an'ilay fianarana eo amin'ny plasinao. Dia Izany hoe raha ny fahazakony resaka roa zany amintsika malagasy particulièrement sarotra mihitsiny izay sarotra no mahazo an'izay discipline izay satria discipliné loatra isika tamin'ny tazaina sy ny tondran'ny ray aman-dreny antsika dia rehefa tonga aty zany tonga dia ohatran'ny hoe mivoana amin'izay. Izay mihitsy ilay izy. Ilay tao an-tranon'ny ray aman-dreny izany angambany izay ny fahitako antsika any Madagasikara, ny ray aman-dreny tonga dia ilay manarona antsika ao anatiny, miaro antsika sy miaro ny zanany mazava ho azy. Izay moa ny ray aman-dreny ohatr'izay foana, miaro ny zanany izy dia tiany ohatranazy ny zanany, tiany ho endra ny zanany, izay ilay fiteny hoe zaza endry dia discipline ao an-trano tonga dia mahery vaika be. Tonga dia mahery vaika be hoe tsy maintsy tonga ialahy mbola mazava dia tsy maintsy mody. Ao koa moa misy ny insécurité izay tsy ahafahana manaovana fahafahana koa moa raha malala Madagasikara fa na izany ary ny ray aman-dreny tonga dia manapaka an'ilay izy mihitsy hoe mandeha mianatra ialahy ny fianarana antsika tonga dia amin'ny valopy hatramin'ny 9 any am-pianarana ny tsapona any dia avy eo alain'ny ray aman-dreny amin'ny 9 dia mody ao an-trano dia misakafo dia mijery télé 10 minitra dia matory. Dia izay iainantsika mandritra ny 12 taona 9 taona ao an-tranon'ny ray aman-dreny discipline tsisy ohatr'izany. Fa nefa kosa tsy mahalala an'ilay fiainana adulte misy fahafahana mihitsy izany ilay tanora malagasy any amin'ny rehefa mivoaka avy eo tonga dia soavaly tapaka fiavaka ny tena zavatra. Tena tonga dia very any amin'ny liberté any amin'ny sauvage ohatra. Sauvage tia fa tonga ato amin'izay dia tsisy adansena izay sahirana avy eo, tena sahirana be. Tsara angamba raha hiverenana kely ilay zavatra niresahan'ny sambatra tambony teo hoe inona ny mahasamihafa ny fizakantena sy fahaleovantena. Mangataka anao amin'ny teny frantsay zany izy amin'ny teny frantsay ny fahaleovantena indépendance dia ny fizakantena autonomie. Izany hoe ny olona anankiray raha manana fahaleovantena ary izy mety tsy ho mahazaka tena. Izany hoe manana indépendance ianao fa tsy manana autonomie. Hitantsika ohatra Madagasikara, tsika zao manana indépendance fa tsika tsy autonome mihitsy amin'ny zavatra rehetra ataontsika zao mbola miankina foana amin'ny vahiny amin'ny fampandehanana ny firenena ohatra. Izay zany ny mahasamihafa ny fizakantena sy ny fahaleovantena. Ohatran'ilay exemple an-javontsy teo moa zany ilay ozy izy hoe manana indépendance ianao satria miala amin'ny ray aman-dreny indépendant nefa ianao tsy mahavita mahazaka migérer ny fiainanao, tsy manana an'ilay autonomie zany ahafahana mahafantatra hoe izao no tokony higéreko ny vola, izao no tokony higéreko ny fotoana ianarana sy ny fotoana ialana voly sy ny sisa. Ny zavatra mampieritreritra anazy zao dia hoe inona raha zany ny moyen ahafahana mianatra sy manana discipline tsara. Raha taminareo zao dia inona ny zavatra napetraka nanampy anareo ho discipliné taty aoriana. Mazava ho azy moa zany rehefa hoe mety hoe nisy ny échec ny redouble ozy izy zavontsy teo, mety hoe misy zavatra tsy vita, misy tanjona tsy tratra dia inona zany tena hoe pratika ny zavatra azo apetraka hoe mba ahafahana manana discipline. Mety hoe habitude vaovao raisina ve sa hoe inona zao raha nareo manokana? Ny tena anankiray aloha dia voalohany indrindra dia ny fiainana ny hanome lesona anao aloha voalohany. Viana nefa afa kapoka efa marary be mihitsy nefa fiainana manome lesona anao amin'ilay izy fa tonga amin'izay vao mahatsapa-tena. Rehefa satria tsy matin'izay moa fa velona dia araba-soa araba-tsara dia afaka manohy fa izay aloha no tena ngeza be nefa izay tokony ho tsy hitrangy izay raha ny tena marina. Tsy tokony ho tonga amin'izay ny fiainana fa tokony ho mahatsapa an'izay mialoha. Izany aloha
Ny fahitako anazy ao anatiny zana efa nazen'ireo double zay za tsy zatra an'izany tsy niaina an'izany mihitsy atao amin'ny fiainako fa afaka foana premier de la classe blablabla tout et tout fa tonga teny akanjo double indray mandeha dia tsapako mihitsy amin'izay ilay izy hoe tena tsy te hamerina an'izay intsony dia nanomboka teo vao nanomboka nieritreritra amin'izay hoe inona tokony ataoko inona tsy maintsy mamerina an'ilay discipline niainako aho zany taloha ilay ohatra hoe misy ray aman-dreny dia za ihany indray tenako lasa ny ray aman-dreny kely tsy maintsy misy party ray ao anaty lohanao zany hiantsoana an'ilay ray aman-dreny indray hoe tena kay ilay marina ilay cause-banisa fotoana izany hoe mila mody amin'izao mila mianatra mila izay ny côté pratique dia ny côté anankiray nefa za mahita hoe ny ray aman-dreny koa mila miezaka amin'izao fotoana izao tsy ny ray aman-dreny gasy tsika manan-janaka sy ohatr'izany ampianarina dia mbola tanora ilay zaza mbola kely ilay zaza fetena aminazy manokana fa tsy ny ray aman-dreny no miforce anazy avela izy ho libre dia aloha izy ny tenany ihany rehefa amin'izay mianatra izay fifehezanteny izay zany izy dia mbola kely fa rehefa lehibe ilay izy to dia abrupte be brutal be amina 20 taona andana lefa any andafy dia andefasana 1000 € par mois ivelomana dia tsy gaga ianao avy eo raha tsisy zavatra vitany ihany fa lany fotsiny 1000 € par mois fianarana tsy vita ny asa tsy pozipozy mody avy eo na zavatra hafa mety ratsiratsy noho izany ary mety hitranga dia izay mahitako hoe ilay ray aman-dreny aloha no tena anisany anankiray important dia saora mbola manan-janaka kely tonga dia mbola tanora mbola zaza dia efa ampianarina mafy tena avela libre fa tsy hidiana be ao an-trano saromana be hoe tena zanako ity tsy tokony ho voakidikiny anapikiran'izay teny Zavitsory zay zany zaho zao mitovy mihitsy Zavitsory satria tena ny fiainana mihitsy no nikapoka en fait namean'ilay tagavody hozy moa Zavitsory tamin'izany miteny hoe zao mahazo rahalahy rehefa tsy manana discipline tsy manana an'izay ao anatin'ilay autonomie dia teo vao tonga saina hoe tena marina aloha afetena amin'izay aloha hifetena amin'izay ny anankiray anapikiran'ilay teny Zavitsory teo tsika malagasy araka teny teo lasa manana an'izay lasa kolotsaina mihitsy ilay mijanona ao amin'ny ray aman-dreny foana eny mety misy idiran'ny fiainam-pirenena ihany koa angamba ilay izy tsy manana moyen ny ray aman-dreny ahafahana mandefa ny ankizy ohatra any amin'ny faritany hafa ohatra izay fotsiny anie ohatra hoe manomboka tsy haiko vita ohatra ny baka dia aprisihana mihitsy ny zaza hiova faritany hafa ohatra na hiova vilona hafa fotsiny izay fotsiny dia efa ampy ahafahan'ny ankizy manana an'izay mianatra sahady ilay fifehezantena sy ilay fizakanteny izay satria ianarana ilay izy tena ianarana izy fa tsy tonga ho azo ohatran'izao ilay fifehezantena eo anatiny na ianao ilay fiainana traikefan'ilay fiainana no mikapoka ilay mahazo an'ilay takavodin'ny fiainana na ianao miezahana dia mbola kely dia efa ampianaran'ny ray aman-dreny dia mianatra irery ianao hianatra zakantena sy fehitena amin'ny ao manokana fa nefa tsy moramora aloha zay sako ho an'ny ray aman-dreny tsisy ray aman-dreny te hita an'izany hoe mijaly any amin'ny faritany hafa any fa tsy mahavita tsisy te hita an'izay dia miezaka mitazona azy trano foana dia alefa eo Antananarivo ihany mianatra dia alefa université privé dia aloha daholo ny écolage sy ny tout et tout dia tsy maintsy mody rehefa hariva sy mety ange zany fa avy eo ilay tanora mihitsy tsy manana an'ilay toetra hifehetena ho azy manokana raha io izy dia manambady hoe afaka 24 ans izy mahazo maîtrise dia mivadika any amin'ny mariazy amin'izay dia any indray izy no mitonatonana manao adalàna any amin'ny tokantranony any amin'izay indray izy manao adalàna satria any indray izy libre raha tsy sendran'ny vady mahavita mahafehy anazy indray izay indray hafa fa izay nefa tsy voatery fa mapetraka foana koa izay fa mety hoe tonga any izy dia libre dia manao any vao maika manahirana rehefa manambady vao tsy mahafehy tena intsony amin'izay fa any vao manenjika an'ilay atao 5 taona 7 taona very tamin'ny fahatanorana tao an-trano en fait ilainy tsirairay ilay manana liberté dia ratsy be ilay hoe 18 ans ianao vita ny baka dia tonga dia miditra amin'ny ray aman-dreny miverina amin'ny ray aman-dreny mbola mitohy eo amin'ny ray aman-dreny mianatra efa taona samy mita maîtrise any amin'ny université vita izay dia tonga dia mitsofoka any amin'ny tokantrano taiza teo amin'ny fiainana amin'izay ianao mba nanana an'ilay hoe nao rery onjonjonao samy rery karakara vatanao karakara tsisy mihitsy fa tonga dia ohatrany pasipasiny olona baolina fotsiny ianao baolina miditra tsy indray dia mitsofoka tsy dia mitsofoka tsy tafavoaka an'izay 4 izay mihitsy
Tsy ianaranao mihitsy zany le fifehezantena dia tonga any amin'ny toerana fisehatra hafa any ianao vao manao adalàna izay tsy tokony nataonao nianaranao fiainanao tamin'ny fotoana mbola tsy nisy conséquence ngeza be ilay adalàna. Mety misy fiantraikany goavana koa zany angamba amin'ny lafiny asa, amin'ny lafiny asa professionnel, satria raha ohatra hoe tsy manana fifehezantena ianao zany hatramin'izay tamin'ny fitondranao ny tenanao teo anivon'ny ny fianarana sy ohatr'izany mety efa lasa ohatran'ny hoe habitude sy fomba fiaina izay dia na any amin'ny lafiny asa ary ianao mety tsy manana fifehezantena loatra ihany koa. Dia izany hoe zany tena hita eto hoe zavatra tena goavana ary tena mila ananana sy ianarana ny fahaleovantena sy ny fifehezantena. Raha ho an'ny Marina manokana ahoana indray ny expérience Marina? Ny ahy moa zany angamba ny mitovitovy amin'ny anareo ihany ny resaka fianarana moa zany taty ivelany tena nahitako hoe tena ilaina ny fifehezantena. Dia amiko manokana tena nianarako mihitsy ilay izy, namaky boky dia manontany olona hoe ohatran'ny ahoana ny anareo ny gérenareo an'ilay izy satria rehefa tsy nianarana mihitsy ilay izy tany aloha dia nany moyen ametrahanao an'izy amin'ny fiainanao raha tsy fantatrao hoe inona moa zany ilaina ilay izy tokony hanao an'izay nefa ahoana ny fomba ahafahako manao an'izay. Dia ny anahy angamba izay zao no tena hitako hoe nametraka fanontaniana tamin'ny olona, tamin'ny mpampianatra, tamin'ny mpianatra hafa, mamaky boky dia hitako tao hoe mila mametraka ianao habitude fahazarana vaovao, mila manokana manao ahoana moa zany mi-organiser mihitsy ianao zany fotoana hoe amin'ity fotoana hialako voly, amin'ity fotoana tsy maintsy mianatra na manorana na manavandra na maninona dia tsy maintsy mianatra amin'ity. Dia mitaky renoncement, misy zavatra be dia be zany tsy maintsy hoe tsy afaka manao miantso ny namana hoe ndao hiaraka hivoaka ary dia tena mitolona mihitsy zany ianao hoe fotoana efa natokako ty hoe tsy maintsy mianatra dia tena tsy handeha ary zareo fa tsy maintsy mianatra. Ny tena koa nefa rehefa aty ivelany aty mamy dia mamy mihitsy ilay mba miaraka amin'ny namana sy ohatr'izany fa mitaky an'izay zany ohatran'ny hoe vidiny, misy vidiny tsy maintsy aloha foana zany. Dia izay zao ny anahy ny expérience-ako manokana fa sinon ohatran'ny anareo roalahy mihitsy Mety manampy amin'izay koa angamba hanampiana an'izay teny Marina izay fahitako azy anankiray anisan'ny manampy mamorona routine. Hoe asianao plan foana zany ny andronao na ny semaine-nao dia asiana routine iny foana ny atao velona foana dia iny ianao rehefa zatra an'iny ianao dia ianao ihany manao an'ilay plan hoe izao ny ataoko semaine amin'ity ohatra araka ny teny Marina teo hoe ity misy lera ohatra dia iny routine iny tsy hovaina mihitsy. Rehefa mifoha amin'ny 5 sasany dia mandeha mihazakazaka. Izany koa mantsy anisan'ny discipline koa zany ny hoe sport tsy maintsy atao dia mandeha mihazakazaka na nandeha mivoaka alina na tsy mivoaka alina rehefa alatsinainy amin'ny 5 sasany dia tsy maintsy mandeha mihazakazaka. Dia iny routine iny arahana tsakany sy andavany iny amin'ny 7 tonga any am-piasana dia izao ny ataoko na any am-piasana koa ary izaho zao manao routine be ohatra hoe tonga am-piasana amin'ny 7 dia adiny iray voalohany ihany mijery email dia avy eo akatoko ny email dia mamita izay asa rehetra momba ny rehetra teo izay miverina mijery email indray aminy 1:30. Fa raha eo foana ianao hoe misy email tonga dia misy appel tonga dia tsisy vitanao mihitsy ilay zavatra tokony vitainao fa voasintona zavatra hafa foana ianao dia misy zavatra tsy maintsy urgent ho avy foana eo. Dia avy eo indray rehefa hariva ianao amin'ny 4 miala am-piasana dia amin'ny 4 ianao miala am-piasana amin'ny 5 tonga dia izay tonga dia mi-créer ho azy ilay fifehezantena ilay izy rehefa asianao ilay routine satria ianao ihany nanamboatra ilay izy ianao mahafantatra inona ny tokony ataoko inona ny tanjona dia ilay routine ohatran'ny hoe barrière na arofanina aminao ahafahanao mandeha any amin'ilay lalana tianao hatongavana zany any amin'ilay tanjona tianao hatongavana. Fa mila planina ilay izy planina ny zavatra rehetra eo amin'ny planina mamita ilay izy dia izay mamita manao ny arofanina hoanao ihany ianao ho an'ny fiainana manaraka. Tena marina mihitsy zany hoe tena support mihitsy zany ny planina rehefa zavatra reny satria izaho zao mahita hoe nisy fotoana tamin'ny fiainako ohatran'ny hoe misy zavatra amin'izao dia tonga dia motivé be androany raikitra tena mety tena hanao an'ity tapaka ny hevitra merina nefa ny andro tapa-bolana very ilay izy satria izaho tsy nametraka an'izay planina izay mihitsy. Donc na misy motivation be ary ianao tsy migarantir an'ilay fahombiazana na fahatratrarana an'ilay tanjony fa tsy maintsy misy an'ilay discipline ilay plan napetraka iny izay vao afaka hoe mety hoe tsy migarantir fa en tout cas anisany mety manampy ho tia mahatratra an'ilay tanjona.
Donc ny motivation zany tsy ampy ny fametrahana tanjona tsy ampy fa tsy maintsy misy an'izay discipline zay. Eo be dia be ny zavatra voalaza teo zany fa dia ny anapikira io misy teny anankiray citation milaza fa l'autonomie est une discipline. Citation an'i Adolphe Ferrer izy ity zay hitako tamin'ny internet. Zany hoe ny fananana autonomie automatiquement zany mitaky zay discipline zay. Zany hoe raha te haleo tena ianao dia tokony hanana discipline. Condition an'ny autonomie zany ny discipline. Zay. Dia betsaka ny efa voalaza nefa ny fotoanantsika ity efa tonga hatramin'ny farany dia mametraka angambany zany ny veloma mandram-pioana tapitra ny fandaharantsika an'io satria nezahana foana moa izy ity hoe mba tsy ho lava loatra zany, mba tsy ho mona aminaina fa raha lava hono ny teny dia very ny soa dia izay zany no ezahana atao hatrany dia misaotra indrindra zavatsory tamin'ny fandraisanao anjara mbola mamerina ihany dia misaotra ny sambatra ihany koa dia mametraka ny veloma manokana ho aminareo mpiaino rehetra. Veloma tompoko, abraço ho antsika rehetra.